Coucou les loulous, tonga sondry ato anatin'ny page Milora Gasy misaotra antsika hatrany manaraka mangamanga ny sary satria faharoa anio volana aprily anio dia andro maneran-tany ho an'ny fampahafantarana an'izany autisme izany. Raha mpanaraka ny page ianao dia efa nahita fa nisy vidéo nalefa tamin'ny faharoa ny volana aprily 24 niresantsika an'izay kanefa mbola betsaka foana ny fanontaniana betsaka indray aman-dreny ny salasala hoe ohatrohatran'izao le zanako dia mety hoe autiste ve Laura dia izay mihitsy no resantsika ato anatin'ity vidéo ity. Alohan'ny netombohan'ny vidéo nefa dia kopa-tanana manokana antsika ray aman-dreny manana zanaka autiste koa amin'ny androany, mety hoe ray, mety hoe reny, mety hoe ray sy reny. Dia kopa-tanana be ihany koa ho an'ireo izay manohatoa tsy ho lava ao aorianao ny namana, ny havana izay hitantarana fiainana indraindray satria mitaiza zaza autiste izany tena tsy mora fa na izany ary antsika mahita ny côté positif amin'ny fiainana foana dia tsara kely foana ny fiainana. Andao ary ho resantsika hoe ahoana ny fomba fatarana hoe autiste ve ny zaza. Mety tsy ampy kely ny zavatra lazaiko dia manasa antsika izay mahafantatra ihany koa andefa ao anatin'ny commentaire izay fantany momba an'izay. Ankoatran'izay dia afaka mafanory ihany koa antsika anaty commentaire hoe makanesa ary hoe ohatran'izao indrindrindrindra ny tantsorika ho antsika ray aman-dreny satria indraindray reradreraka ihany noho ny fijeriny manodidina ihany koa hoe fa maninona hono le zanany manao an'izao. Tena ratsy teza mihitsy ny zanak'ry zareo fa maninona hono ny avelany manao sitrapony foana le zaza nefa misy zavatra tsy fantatritsika ao ambadibadika ao. Toy izao ary ny mety ahafantarantsika hoe autiste ny zanakitsika. Rehefa tonga eo amin'ny 6 volana eo ny ankizy kely ny zazakely dia efa tokony toditodika izy rehefa atsoinao na atsoinao amin'ny anarana na atsoinao amin'ny anara-petaka na manao feo hafahafa kely ianao fiantsonana azy ohatra hoe psipsipsita ohatra dia efa tonga dia mitady an'le feo izy miodikodina. Ny zaza autiste kosa tsy misy rarahiny an'izany satria manana ny tontolony izy ao anatin'ny lohany ao. Eo ianao le mitaintaina dia manontany pediatra hoe fa ahoana tsara dokotera fa ohatrany tsy mitodika ane izy dia matetika ny diagnostika mipetraka dia hoe tsy maheno izy, marenina izy, misy aretina amin'ny sofina izy. Betsaka zao ny zaza autiste fantatro hoe tantaraindray aman-dreny didina ny sofina noho izay tsy fahafantarana loatra ny zavatra nitranga izay. Izay zany ny voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay eo amin'ny herintaona eo ny ankizy dia manomboka mibadabada, dada, mama, saotran'izany. Ny zazakely autiste nefa mety tsy manao an'izay izy fa manana an'izay tontolony izay izy miandry ianao zany hoe eo amin'ny herintaona sy tapany 20 volana eo izy manomboka hiteny, mety hiteny izy dia mety hoe sahirana izy amin'ny fametrahana an'izay voambolana izay hoe lasa ny aloha, ny aneriana sy mikorotandrotana. Eny mety anana fahasahiranana mihitsy ary izy miteny, mety hoe tsy hiteny mihitsy izy fa fihetsika no ataony. Fahatelo manarakaraka an'izay dia tia mitokatokana be mihitsy izy ihany no milalao eo amin'ny toerana izay misy anazy eo dia raha vao misy olona manantona dia mety hoe miala mihitsy izy satria manelingelina anazy le olona. Fahaefatra voaelingelina foana izy rehefa misy feo eo akaikikaikiny eo ohatra hoe misy olona miteny tsy mitsahatra ohatr'izany ataoko izany na misy mozika ihany koa mety hoe manelingelina anazy eo. Rehefa tonga izay fotoana izay dia mety ho tezitra izy mety hamono mihitsy izy ohatra na mety hoe kizitina be izy ary mety hitomany ihany koa izy. Izay indrindra ny findrantsika eo amin'ny fahadimy hoe eo amin'izay fahadimy izay hoe tsy voatazony ny fihetsem-pony tena hoe mitroatra be izy zany rehefa tena tezitra tena mety tonga any amin'ny famonoana, mety manaikitra, mety manimba zavatra. Rehefa malahelo tena malahelo, rehefa faly dia tena hoe faly ohatran'izay ny anay ato zao fa rehefa faly tena hoe hafaliana tsy misy ohatran'izany. Ny fahaenina mety ahafantarantsika anazy ihany koa dia tsy mitovy amin'ny fomba filalaoan'ny ankizy, kilalao ny lalaovany azy ohatra hoe saribakoly mety hoe atositosiny ohatra ny lasa tomobila kely, mena tomobila kely indray nefa izy mety ahodikodiny ho lasa avion, izany hoe izay tiany any mihitsy moa zany no ataony mandritra an'izay. Inona koa ireny mbola tsy voaresakitsika ankoatran'izay mbola maro isan-karazany izy ireo afaka resantsika ao anaty commentaire afa tsy ary voatanisako eto daholo izy rehetra. Dia noho izany dia betsakitsika indray aman-dreny zao mety maheno hoe tena ohatran'izay mihitsy ny ngamba le zanako dia aza matahotra fa tsy aretiny izy io akory fa toe-batana fotsiny ohatrany hoe za be resaka ianao miavonavina dia izy autiste ohatrany hoe ohatran'izay fotsiny le izy na izany ary nefa mila tantsoroka ireo zanakitsika autiste ireo
betsaka ny dokotera afaka atontsika na mampianatra azy miteny, mampianatra azy mihetsika, mampianatra anazy amin'ny zavatra maro isan-karazany. Mitsotra indrindra afaka atoroko atsika androany dia misy ny autisme Madagascar. Autisme Madagascar dia ato anatin'ny tambazotra Facebook ary izy dia afaka jerenao ao dia ao afaka mifampizara isika ao afaka mangataka fanazavana ihany koa kompatanana manokana ho an'ny mbola tiana Ravelo Armisa izay mananjanaka ihany koa autista afaka mifanohatotsy ho lavo atsika rehetra satria aveloka any hoe ny zaza autista tsy mino akory ary hoe ho fatany hoe miresaka momba anazy tsika fa izy tena manana ny fiainany manokana ary tena sambatra izy ao anatin'izay fiainana izay fa isika manodidina isika ray aman-dreny no be aya momba an'izay noho izany isika ray aman-dreny dia mila toatoana tsy ho lavo eo mila mifampizara témoignage mila mifampizara expérience ihany koa isika rehetra any am-pejiny Autisme Madagascar ary tsika zany no miresadresaka momba an'izay nakoatran'izay dia manasanao andefa commentaire ao inona tamin'ireny no nafantaranao hoe autiste ny zanakao inona no mampiayanao amin'ny zanakao inona no mety hanamaivana antsika rehetra aiza ny toerana tokony ale ihany koa ary misy fianarana piano ohatra zao natao an'ny autisme satria izay ny andrasantsika rehetrarehetra hoe mba miteny no grande surface eto Madagasikara hoe zao kosa rehefa ohatra rehefa lakamisy amin'ny 2 atoandro hatramin'ny 4 hariva dia idina ohatra zany ny grande surface dia afaka mandehandeha ao ny zaza autiste miaraka amin'ny ray aman-dreny tsy alefa ny mozika mba tsy hanakorotana anazy na ihany koa hoe tsy haiko hoe zavatra ohatran'izany dia izay ny tena endrasantsika rehetrarehetra alefa sao anatin'ny commentaire daholo ny etaetatsika ary ny anazy zao ny etaetako manokana dia hoe hisy parka anankiray dia tsy be da be ny ao dia amin'izay afaka samy manao izay tianao dia tsisy mifampijerijery tsisy mifampitsaratsara ny ray aman-dreny dia sambatra tokoa izahay izay momba ny autisme tamin'ity anio ity ny volana aprily rehetra nefa dia mbola afaka nahitanantsika momba an'izay autisme izay mbola afaka manao akanjo mangamanga isika sy izay tiantsika andetanana ny olona sy ampahafantarana momba an'izay autisme izay izay ny anio fa tena be resaka dia biso be dia mirary farany herinandro sambatra be da be ho antsika rehetra dia bisous daholo ny autiste rehetra